isia mazava fandarana fikarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny fjkm ilany vato missionnaire misia mazava fandarana ho fanotaratsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. miarabanao ndray ry havana afaka miona amin'izao ora sy fotoana izao manotsika ny zavatra efa nitanterahana teo aloha ka anio ry havana ny loha hevitra zay ho jarena mandritry ny fotoana anakiroa zany mifampitoy zao a dia anio hoe izaho ao amin'ny Kristy ary Kristy ato amiko. Famarinana fototra ambaran'ny soatra masina zany ny hoe izaho ao amin'ny Kristy ary Kristy ato amiko. Indraindray mantsy adinitsika io fa araka ny apokalipsy toko fahatelo zao andininy faharoapolo fakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana de hiditra ao aminy aho hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Hiditra ao aminy aho ary izy amiko. Mazava be zany ry havana fa tena famarinana fototra zany tsy hoe sarisary teny ilazan'Andriamanitra zavatra io la zavatra nambara teo io fa zay mihitsiny no efa nataon'Andriamanitra hiditra ao amin'ny olona anankiray izy ary zany olo zany rehefa hidirany de lasa tonga ao amin'ny raha teo. Ato amin'ny testamenta vaovao no ahitantsika an'izany ao amin'ny fanekena taloha mantsy a de ny zavatra ity ivelany ny fitondratena no tena jerena de amboarina de anaovana teny be deaibe maro samihafa fa ty amin'ny testamenta vaovao kosa ty amin'ny fanekena vaovao de le olona anaty mihitsy le maha olona n'le olona no hidirany Kristy ka hovany ho tonga olom-baovao. Izaho ao amin'ny Kristy ary Kristy ato amiko. Zany hoe ny hidirany Kristy no mandeha aloha arak'izao soatra masina zao hidirany Kristy aloha ianao zay vo tonga ao aminy. Tsy azo ampifamadihana fa lasa tsy mahatafavoaka an'izay tian'Andriamanitra teo zany. Mandeha voalohany zany aloha ny hoe hidirany Kristy de aveo a zay vao manaraka ny hoe ho tonga ao amin'ny Kristy. Ny kiateny amin'izany loha hevitra zany ry havana de hoe ao sy ny ato, ao aminy sy ato amiko. Zay ny tena lehibe amin'ny hevitr'Andriamanitra ao amin'ny Kristy fa tsy ao amina zavatra hafa. Ny olona mantsy mieritreritra hoe zava-dehibe ny hoe manara-dian'ny Kristy. Tsika tsy manamaivana an'izany fa heverina hoe teny ilaina zany ary tokony hirosony zany hoe manara-dian'ny Kristy zany. Fa raha mijery anao ny baiboly sy ny soatra masina ny testamenta vaovao de tsy zay ny tena lehibe fa ny hoe ho tonga ao amin'ny Kristy aloha ny zava-dehibe. Sasany koa mieritreritra hoe ny mivavaka amin'Andriamanitra mivavaka amin'ny Kristy de milaina foana zany fa mbola tsy zany mihitsy no tanjona kendren'Andriamanitra ny hoe manara-diana mivavaka amin'ny Kristy fa ny ho tonga ao amin'ny Kristy. Sasany koa mieritreritra hoe ho tonga ao amin'ny fiangonana, ho tonga ny anaty sampana, ho tonga ny anatin'ny zavatra maro samihafa ny rafi-piangonana sy ny zavatra asehon'ny fiangonana. Tsy ry havana na de ilaina tokoa zany tsy ndreko mafy zay teny ilaina zany fa tsy mbola zay ny hevitr'Andriamanitra, mbola tsy mahatratra ny tena tian'Andriamanitra kendreny zany fa ny kendren'Andriamanitra de tsotra ny manao hoe ho tonga ao amin'ny Kristy isika. De rehefa tonga ao amin'ny Kristy zany de ambara koa fa i Kristy koa de ho tonga ao aminao. Ahoana ary anefany no mahatonga an'izany hoe ho tonga ao amin'ny Kristy zany ianao de io am'izay no ambaran'ny soatra masina eto hoe zay mandray azy mandray an'i Kristy zany de hidirany araky ny apokalipsy toko fahatelo fakitsika teo le andininy faharoapolo le hoe raha misy mihain'ny feoko ka mamono varavarana de hiditra ao aminy aho ary izy amiko. Hiditra ao aminy aho ary izy amiko. Miariary zany raha avako marana fa
ny fomba hidiranao amin'i Kristy zany mahatonga anao amin'i Kristy de ny mandray an'io Kristy io. De io moa zany azotsika resahana ihany fifandrasahana tamin'ireo le fampitana teo aloha zany, fa raha velona tsotra de zay hoe manapa-kevitra ianao andray mibebaka aloha de manapa-kevitra am'izay, ary mifanapa-kevitra entitra sy tsy verenana intsony fa indray mandeha ihany, manapa-kevitra ny andray. De io arak'izao teny zao manokatra ny fonao, ny fiainanao manontolo sokafanao de mampandroso ny Kristy anao araky ny teny vakina teo, de izay idiran'ny Kristy voova tanteraka ianao. Anio arafana de irosotsika avy hatrany aloha le tapany voalohany am'le lohevitra hoe izaho ao amin'i Kristy. Ny anankiray faharoa asantsika manaraka le hoe Kristy ato amiko, izaho ao amin'i Kristy. Revana mila tena tsy maintsy tsindrina mafy mihitsy ny hoe izany no fahitan'Andriamanitra atsika rehefa avy nandray ny zanantsika. Io zany tsy eritreritra avy aminao efa ao za zany sa mbola tsy ao, tsia, fa io no fahitan'Andriamanitra anao, zany hoe ny famarinana amin'Andriamanitra zany rehefa nandray an'i Kristy ianao de hitan'Andriamanitra ao amin'i Kristy ianao, ao amin'ny zanany. Fa io zany tsy avy amintsika, zany hoe tafiditra ao amin'i Kristy rehefa nandray an'i Kristy. Anampidirina ao amin'i Kristy zany ianao. Izany Kristy zany araky ny soratra masina fantatsika ne izy no zanak'Andriamanitra. Ary rehefa mitenitsika hoe zanak'Andriamanitra de milaza zany hoe izy lay Andriamanitra tonga olona, satria olona le hovonjeny, tonga tahaka atsika izy, naka ny maha olona tao amin'ny vehivavy ary de tonga olona izy. Zany akory tsy nidika hoe narina le maha-Andriamanitra fa tena Andriamanitra tonga olona izy. Zay no andrindra moa zany ny apôstôly Jaona de tena manindry mafy an'izany, zay mandahany Jesosy izy, Kristy tsy tonga nofo de antikristy, fa io Jesosy tonga olona io, io Andriamanitra tonga olona io de tena Andriamanitra izy. De izay ry havana hoe tafiditra ao amin'Andriamanitra ianao zany, tafiditra ao amin'i Kristy ianao zany, zay ny hevitr'Andriamanitra, zay ny zavatra efa vitan'Andriamanitra, fa tsy hoe angaviana aminy zany, nangatahana mafy aminy, hitolomana mafy aminy, anaovana fifadikana sy ny sisa. Mety ilainy zany amin'ny zavatra sasany, zany resahako zany, fa zao fotsiny rehefa rehefa mibebaka ianao ka nanapa-kevitra nandray an'i Kristy, nanokatra ny fiainanao ho azy, ny fanambara teo, de izay ny fahitan'Andriamanitra anao, ao amin'i Kristy ianao manomboka amin'iny fotoana iny. Ary jereo anao nge zao ambaran'ny Koritianina voalohany, toko voalohany, 17 zao hoe vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'i Kristy Jesosy zay nataon'Andriamanitra fahendrena sy famarinana sy famasinana ary fanavotana ho antsika. Le hoe avy aminy de avy amin'Andriamanitra, zay nambarany 7:20 eo anoloana zany, hoe fa avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy. Zany hoe manapa-kevitra ianao zany, ny andray an'i Kristy de Andriamanitra ray mihitsy no mampiditra anao ao amin'i Kristy, fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy. Ravana tena zavatra sarobidy tsy takatra ny saina, ohatrany tsy atonona ny fo mihitsy zany famarinana fototra zay ny ten'Andriamanitra zany hoe izaho ianao, de itsika zao de nampidirina ao amin'i Kristy, ary Andriamanitra no napiditra anao tao
tena asany zany asa mahadidy io tsisy idiranao zany fa ny fanapaha-kevitra no andrasana aminao de rehefa vita ny fanapaha-kevitrao ampidirin'andriamanitra ianao fa zay no tadiaviny ko zao ary rehefa nandray azy ianao rehefa nandray an'i Kristy zany ianao de zao zavatra famarinana fototra anakoroa zany a tena lehibe de lehibe ary iveriko hoe tokony voarainao tsara eo ampianona eo ampandiniana zany soratra masina zany tsika de zao rehefa tafiditra ao amin'i Kristy ianao de voalohany aloha hita ao amin'i Kristy ianao hitan'Andriamanitra ao amin'i Kristy ianao zany hoe tsy ianao rery tsony zany no hitan'Andriamanitra fa ianao ao amin'i Kristy le zanany lahatokana zay nanaovany zavatra rehetra hita ao aminy ianao zay ny anankiray voalohany de jereo de azo sotomonao avy amin'izany famarinana zany am'izay ny zavatra be dehibe rehefa hita ao amin'i Kristy zany ianao de ny foto-kevitra faharoa ambarany famarinana de hoe ekeny tahaka ny Kristy ianao hitany nampidiriny ao amin'i Kristy ianao de ao amin'i Kristy no ahitany anao hita ao amin'i Kristy ianao ary faharoa ary satria ao amin'i Kristy ianao de eken'Andriamanitra ho tahaka ny Kristy tahaka ny naneken'Andriamanitra ny Kristy Jesoa amin'ny zavatra rehetra de tahaka n'izay efa nanekeniny ohatra zao hoe ny vavaka nataony Jesoa ohatra zao hoe ny fanavotana nataony ohatra zao hoe ny fanoloran-tenany ohatra hoe ny famarinany famasinany fitiavany de ao amin'i Kristy ianao tafaray amin'i Kristy ianao ekena ho tahaka zany ko ianao ary zany zavatra zany a eo ambany a manazava azy kokoa fa tena zay no atao hoe filazantsara tsy misy ezaka avy aminao zany fa zany mbola any ambany satany lalàny zany raha ny ezaka ataonao ny everinao fa ananana ny fahafianona fa rehefa nandray an'i Kristy ianao de hitan'Andriamanitra ao amin'i Kristy de ekena tahaka azy ka raha masiny Kristy de masiny ianao zany raha mariny Kristy de mariny ianao zany raha fitiavana izy de ianao koa zany lasa vonga-pitiavana azo vakina eny tontolo eny zay ravana no hitatsika eto izaho ao amin'i Kristy dia izaho zany nanaiky ny bebaka nandray an'i Kristy satria zay mandray an'i Kristy no ampidirin'Andriamanitra ao amin'i Kristy ary de hita ao amin'izany Kristy zany izy manomboka eo ary ekena tahaka an'izany Kristy zany rehefa tonga ao amin'i Kristy ianao ry havana satria nampidirin'Andriamanitra ao noho ny famindram-pony sy ny fanapahan-keviny a de hitan'Andriamanitra ao amin'i Kristy amin'izay ianao manomboka amin'iny fotoana iny ka sa iray ihany ny fiainao sy Kristy de hitan'Andriamanitra ao amin'i Kristy ianao ary de ekena koa ianao ekeny ho tahaka an'io zanany malala io tahaka an'i Kristy Jesoa ho tonga zanaka de zao no mitoy ihany tsika miroso hoy ny Jona voalohany toko faefatra andininy fahafito amby folo vakina amin'ny anaran'ny tompo izany no ahatanterahana ny fitiavana amintsika mba nanantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo zao tahaka azy isika amin'izao tontolo zao zany hoe tahaka ny Jesosy Kristy zany tsika satria efa nampidirin'Andriamanitra ao amin'i Kristy hitany eo amin'i Kristy de ekena ao amin'i Kristy koa zany de ao amin'izay zany hoe tahaka an'io Kristy io tsika eto amin'ity zao tontolo zao ity eto amin'ity zao tontolo zao ty inona moa ny zavatra nahitan'Andriamanitra ny Jesosy zany na ny teto amin'ity zao tontolo zao ty zany hoe ny fiainana ny lalovany nareo dingam-piainana ny lalovany satria zay dingam-piainana zay koa zany lasa dingam-piaina atsika rehefa ao amin'i Kristy tsika zao aby reo zavatra farafahakeliny misy an'reto anaky fito reto resahako aminareo voalohany aloha nateraka i Jesosy Kristy ho tonga olona faharoa ny velona am'izany maha olona zany teto amin'ity zao tontolo zao ty izy de hitatsika izy reny le hoe
matory, nona, mitomany, de tena hita mihitsy hoe olona, tena olona mihitsy mitsetra sy ny sisa sy ny sisa. Fahatelo niaritra zavatra maro izy, maro be ny fanenjehana nataon'ny olona, ny fikapohana azy tateo rindrina kokoa, ny fanesoesoana ny zavatra samihafa. Ny faefatra tao anatin'izany fiaretany zavatra maro zany de nenjehan'ny olo izy de nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Ary azo adindinareo fa zany fanombona amin'ny hazo fijaliana zany ngeka zany ny fahambaraka faratampony teo amin'ny jiosy sy ny grika tamin'ny fotoan'androny, fa ny jiolahy faikan'olona nombona amin'ny hazo fijaliana. Zay nefa le Kristy Jesoa nombona teo amin'ny hazo fijaliana natao tahaka ny jiolahy, de nombona izy tena maty. Mamaky nareo de mahita an'izany maty izy, fa tsy lazain'ny sasany hoe torana, zay hono nampitsangana afaka nitsanganany hoe torana, fa tena maty izy. Ary ny baiboly de milaza an'izany mazava tsara, indrindra reo filazantsara efatra ny soatan'ny evanjelistra Matthieu, Marc, Luc, John, Paul manizindizina an'izany ihany koa fa tena maty izy noho ny fahotantsika. Fa dimy nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo, ary nitsangana tsy hoe nitsangana de mbola ho faty indray fa efa novana ka nomena ny tena vaovao, ary de ho velona mandrakizay. Zay le zanak'Andriamanitra io zany, velona mandrakizay. Ary ny fahenina rehefa nitsangana tamin'ny maty izy velona izy de fantatsika ny tantara fa niakatra velona any an-danitra izy taorianany fotoana zay fa feran'Andriamanitra, niakatra velona any an-danitra, ary de any izy mandraka ankehitriny miandry ny fiverenany indray. De izay moa zany le izy teto am'izao tontolo zao, fa am'izao fotoana zao tamin'ny rehefa tafakatra tany izy zany verina ao anatin'ny toeram-boninahitra sy ny fahefana rehetra teo arakavanany ray de nandefa mifanahy masina indray izy avy any. Iny moa zany efa tsy eto amin'ity zao tontolo zao tsony izy nanao an'izay, fa efa any amin'ny voninahitra sy ny fahefana rehetra, de azotsika ihany izy zany apetraka fa le anakenina teo zany averiko fotsiny, nateraka izy, ny velona amin'ny maolona izy, niaritra fijaliana zavatra maro teto amin'ity zao tontolo zao to izy, nosamborina izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana izy, ary maty. Ary rehefa maty izy ny vita ny hevitr'Andriamanitra de natsangana tamin'ny maty indray, ary de ho velona mandrakizay. De fa vita zay de niakatra velona any an-danitra, de fa any izy mandefa mifanahy masina ho aty am'izao tontolo zao indray. Zay le dingam-piainana. De ozy le mivakitsika teo hoe tahaka azy isika eto amin'ity zao tontolo zao ty. De ireo zany le dingam-piainana. De isika koa zany rehefa tonga ao amin'ny Kristy aza diny, fa zay aloha hevitra, izaho ao amin'ny Kristy. Rehefa tonga amin'ny Kristy zany de mandalo an'ireo dingam-piainana ireo zany, satria lasa ao amin'ny Kristy de zay de hita ao aminy sady ekena tahaka azy koa, de reto zany no lalana lalovan'ny olona zay efa ao amin'ny Kristy rahateo. Voalohany aloha nateraka Kristy, de tsika zay ateraka indray ao aminy, ateraka indray ao amin'ny Kristy tsika. Zay ny fanombohan'ny fiainana rehefa nandray an'i Kristy ianao, rehefa ao amin'ny Kristy ianao de ateraka indray. Zay no ny Jaona tompo voalohany no laza an'izany, ny 2:12 manao hoe zay rehetra nandray azy de nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra, de ireo zay mino ny anarany. Zany hoe ateraka indray, ireo zay tsy nateraka ny rà na ny sitrapon'ny ofo na ny sitrapon'ny olona, fa nateraka Andriamanitra. Zay zany no fanomboam-piainan'ny olona zay ao amin'ny Kristy, nateraka indray ao amin'ny Kristy izy. Faharoa, nambarantsika teo hoe Kristy de mivelona am'izay maha olona zay teto amin'ity zao tontolo zao ty. Tsika koa zany zao de mivelona eto amin'ity zao tontolo zao ty am'izay maha olom-baovao zay, fa tsy le olona taloha intsony. Hoy ny Koritianina faharoa toko 5 andininy 17 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao reo. Le hoe olom-baovao
amin'ny teny fototra de hoe fahariana vaovao satria nateraka atao amin'ny Kristy a de tonga fahariana vaovao indray a olom-baovao de zay olom-baovao zay ny ivelomana eto am'ty zao tontolo zao ty fa tahaka azy sika eto am'ty zao tontolo zao ty. Fahatelo ozy tsika teo hoe niaritra zavatra mafy Kristy fanenjehana sy ny sika sy ny ny fanesoeson'ny olona isika koa zany rehefa ao amin'ny Kristy dia miaritra ny fizahan-toetra samihafa zay tandrifiny zany mahazanak'Andriamanitra velona vaovao zany olom-baovao zany ary tsy mitovy intsony amin'ny fisainany zao toy zao sy ny fanaony mantsy ka tsy ekeny hiara-monina aminy eo de lasa misy am'izay le fizahan-toetra lay fanenjehana de misy zavatra samihafa zany de ozy izy Petera hoe aza atao zavatra mahagaga anareo zany fa raha zaho aza enjehany de nareo koa tsy maintsy anenjehana kanefa ity am'izao toy zao nahitanareo fahoriana ho Jesosy nefa matoky zaho efa narisy n'izy zao tontolo zao manenjika anareo sy manao tsinitsina anareo io zany ny zavatra eo ary Kristy le efa ao amin'ny Kristy anao zany de i Kristy mihitsy le tena enjehana Kristy mihitsy le tsy zakan'ny olona fa tsy anao avy hatrany akory fa satria anao tsy ny nao amin'ny Kristy ary nandray azy de tsy zakan'ny olona koa ianao fa tadidio zany fa ny fanenjehana zany tsy ianao loatra le enjehana le tsaratsaraina fa i Kristy mihitsy zay ao anatinao. Manaraka le vidingam-piainan'ny Kristy zay nombona rehefa vita ny fanenjehana sy ny fizahan-toetra de nombona tamin'ny hazo zany izy de maty nombona tamin'ny hazo de maty. Itsika koa zany lay olona teo zany le vaovao teo de tsy maintsy efa nombona koa le olona taloha fa tsy am'izany tsony tsika ony Romanina 9:5 hoe fa fantatsika fa nitoetsika taloha de niaraka nombona taminy animbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony. Zay no nandikan'ny teny malagasy azy fa ny teny fototra de toy zao famaky azy manao hoe fa fantatsika fa ny olontsika taloha de niaraka nombona tamin'ny Kristy animbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony ka tsy nitoetra fotsiny le nombona zay mantsy ny tsy ampy amin'ny zavatra be dehibe zay ambara am'izao fotoana zao hoe aza manao an'izao ajanony zany fa tsy mety zany fa zao no ataovy fa zao kokoa no akaiky ny hevitr'Andriamanitra tsy tompoko tsy toetra fotsiny le nombona fa le olona mihitsy mantsy no miteraka an'izany ota ratsy zany de le olona mihitsy nge le nombona tamin'ny hazo fijaliana araky ty Romanina 9:5 ty zany de niaraka nombona taminy teo de zay tsika de tsy afaka manompo ny ota intsony zay le dingany ka tahaka azy sika eto am'ty zao toy zao ty efa nombona le olona taloha fa tsy am'izany tsontsika zany. Manaraka nitsangana tamin'ny maty Kristy de velona mandrakizay tsika koa zany rehefa manaiky ombona amin'ny hazo fijaliana ohatran'izay na ao amin'ny Kristy de natsangana ho velona ary de ho velona mandrakizay araky ny tenin'ny tompo raha misy velona ka mino tsy ho faty mandrakizay zany mampieritreritra be aiza misy olona tsy ho fata zany kanefa zany ny tenin'ny tompo raha misy velona ka mino amin'ny Kristy zay zany le izy mino amin'ny Kristy zany hoe nandray an'i Kristy zany nidikan'izay iny olona izy zany tsy ho faty mandrakizay iny. Zao nambaran'ny Romanina 9:5 sy ny 5 hoe fa raha niarana ampiraisina tamin'ny endrika fahafatesana sika de ho tahaka zany koa isika amin'ny fitsanganany toy ny 5 ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika de mino koa fa hiara-belona aminy koa isika. Zay zany niara-nitsangana amin'ny Kristy velona mandrakizay miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny Kristy de aveo hoe niakatra velona ny an-danitry Kristy de eo koa riavana zany koa ny dingam-piainatsika apakarin'Andriamanitra any amin'ny Kristy tsika asa tino hoe ao amin'ny Kristy noho ny Efesianina 2:2 andininy 5 mazava be ny ten'Andriamanitra ozy izy hoe ary raha niara-natsangana sika niara-natsangana taminy sika de niara-napetra any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy niara-natsangany
ary niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy. Jejo le matoa teny a efa milaza zavatra efa lasa niarana tsangana ainy ary niarana petraka fa tsy hoe voiara-petraka akory fa niarana petraka any an-danitra aiza ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy any zany no marina fa tsy any ivelan'ny Kristy akory. Zany hoe ianao zany a rehefa ao amin'ny Kristy de efa niova toerana any ambony ianao, efa ao amin'ny Kristy any an-danitra. Ny lanitra zany tsy milaza avy hatrany akory hoe any ambony tsy hita maso any fa naizanaiza misy an'i Kristy de ino ao natao hoe lanitra. Zany hoe efa nafindra toerana ianao tsy eto n'ity zao tontolo zao. Zany hoe fisainany sy ny fanaony zany ty nambara fa tsy de milaza hoe eto ambonin'ny tany akory fa efa nafindra ao amin'ny Kristy ianao. De farany ry havana rehefa tonga tany Kristy de andefa amin'ny fanahy masina isika koa de rehefa zay am'izay lalatsika zay de nomena ary nofenona amin'ny fanahy masina tsika, nomena amin'ny fanahy masina ary nofenona amin'ny fanahy masina. Averiko a ateraky indray tsika velona maolo bavao eto am'ty zao tontolo zao ty a miaritra amin'ny fizahatoetra samihafa. Nanaiky nombona le olona taloha natsangana ho velona mandrakizay a ary efa nakarina any ambony any ao amin'ny Kristy any an-danitra, ao amin'ny Kristy ary de nomena sy ny fianona ny fanahy masina sika eto am'izao tontolo zao. Ry havana efa izany mihitsy sika eo mason'Andriamanitra. Averiko indray eo imason'Andriamanitra fa raha amin'ny masonao mantsy zany de ohatra nosy ianao aiza mamarina an'izany fa ohatra mbola tena resy foana makatsy foana tsy refesinao amin'ny fihetseponao sy ny fijerinao le fahamarinana fa marina de zay ny hevitr'Andriamanitra, zay ny tenin'Andriamanitra ary efa marina zany ary efa izany tokoa isika. Hoy izy ny soratra masina hoe zanak'Andriamanitsika ary zany tokoa isika. Ry havana momba ny ramandrakarivana eny tompo ary mitoera amin'ny fiadanana avy amin'izany teny lehibe sy fototra manome antsika an'izany fifaliana zany. Amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilan'ny Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanotaran-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.